MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Fetimanitra be hatramin'ny 15 Jolay, fiainam-bidy 10 hatramin'ny 10 isan-jato manerana ny magasin Batimax rehetra. Andriamoatra Tara Saudi Sanjar, Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vaovao. Miavaka hatrany ny olona ny volavolaina tao anaty antoko politika manana foto-kevitra ijoroana raha ny zava-misy manoloana ireo député tsy miankina voafito farany teo no jerena. Ireto farany izay nandisy fanantenana tanteraka ireo olom-pirenena nifidy azy ireo. Matsiary voatsipaka mba vafoy ireo olom-pirenena nifidy ireo solombavambahoaka tsy miankina izay nanao fanambarana omaly fa hiaraka amin'izao fitondrana izao indray. Tranga izay isan'ny antony mahavitsy hatrany ny mpifidy malagasy hoy ny teo anivon'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena ka tokony samy andinika ny hanovana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Misy antony manokana mahatonga ny fanjakana malagasy hiazakazaka amin'ny fanokafana mahasoivoan'ny Emirats Arabes Unis raha toka mbola maro ireo mahasoivo tsy voatendry amin'ny firenena hafa mpiara-miasa sy mpiara-miambonatoka amin'ny Madagasikara hatr'izay. Mbola mariky ny tsy fahaiza mitantana avokoa izany raha ny fanadidina natao ary ny vahiny no manjaka. Ny tokony ary nitaky ny alany mpitantana ny kooperativa ireo mpamily sy mpamily mpanampy ao anivon'ny zotra 015 mampitoy ny 67 hektara sy mandro seza. Maro loatra ny vola takin'ny kooperativa sy ny sazy miatra hoy izy ireo ary misy ny faravakavahany. Any velany no tanterana androany ny fifidianana solombavambahoaka tany Royaume-Uni. Raha ny vokatry ny sondage irosy makany amin'ny fanovana ny vahoaka Britanika tsy hifidy intsony ny parti conservateur izay teo amin'ny fitondrana nandritry ny 12 taona. Nandritra izay fotoana lava izay tsy nitsahatra niakatra ny vidim-piainana indrindra ny sarany herinaratra tany an-toerana ka izao ialany ny safidim-bahoaka izao. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Miavaka hatrany ny olona no volavolaina tao anaty antoko politika manana foto-kevitra ijoroany raha ny zava-misy maloana ireo député tsy miankina voafito farany teo no jerena. Ireto farany izay nandisy fanantenana tanteraka ireo olom-pirenena nifidy azy. Matoa dahatsoratra. Nanaitra ny maro ny fanambarana izay nataon'ny solombavambahoaka tsy miankina nilaza sy nanamafy fa anoana ny fitondrana. Ikenina fa tsy vao zao akory no nahitana solombavambahoaka tsy miankina lasa manoana fanjakana rehefa eny amin'ny antenimieram-pirenena saingy betsaka no disy fanantenana kivy sy nahatsiaro voafitaka tanteraka tamin'ny ity indray mitoraka ity. Any anaty tambazotra tserasera no tena ahitana taratra io fahakiviana ao amin'ny vahoaka ny fidy sy ny andrandra ireo solombavambahoaka tsy miankina ireo. Ny zava-misy hafa ihany ary miavaka izany hoe olona milatsaka ho fidiana amin'ny anaran'ny antoko politika iray sy ny olona milatsaka amin'ny tenany manokana. Amin'ny ankapobeny tsy manana cadre juridique ary lasa électron libre ireo tsy miankina any ka lasa mamitaka ny vahoaka izay nifidy azy. Antony maleo tena noho ny fidianany vahoaka azy saingy rehefa tonga eny amin'ny antenimieram-pirenena lasa misalotra ny lokon'ny fitondrana. Matoa nefa natao ary najoro ny antoko politika dia natao ifeny politika fa tsy hoe mandeha mikodana fotsiny amin'izao. Mila olona manana fitsipika, mila olona manana etika politika ary indrindra ihany koa olona manana tetikasa projet. Matetika ny antoko politika ny manana tetikasa ho tanterahana rehefa mahazo fahefana izy ary natao hakana fahefana mihitsy aza ny antoko politika najoro. Ny tsy miankina kosa dia efa tsy miankina izay no anarany ka tsy misy balizy na tsy misy arofanina fa mandeha amin'izay nahampony. Dia tsy magaga raha ireny no zava-miseho ary tokony ho lesona lehibe raisin'ny olom-pirenena amin'ny fanaovana politika eto amintsika. Raha fehezina voaroa na telo akory aza ny vahoaka malagasy nifidy sy nandray anjara tamin'ny fifidianana farany teo iny. Voalohany no vidiana ary no tambazana ny safidin'izy ireo. Faharoa ny foanana na nahodikotina ny safidy izay nataony ary fahatelo izao nivadika nanoana fitondrana izao ireo olona no fidiana sy nantenaina fa hitondra ny tahitany vahoaka marina. Ny alana amin'ireo fahavoazana ireo no antony
nijoroana sy nitakiana ady zay teto amintsika saingy mbola maro no tsy tonga saina. Ny soroana ny tranga tahaka izao no antony mahazava-dehibe ny fisiny antoko politika iray manana foto-kevitra ijoroana. Ny azo antoka dia nomaly tsy miova no ho hita sy iainantsika eny amin'ny anteny miaram-pirenena. Na izany tsy tokony hakivy na hampiraviravin-tanana ny olo-pirenena ny zava-miseho sy ny kisarisary izay hitranga. Manana didy ary manana andraikitra hatrany ny olo-pirenena rehetra izay tia tanindrazana andray anjara mavitrika amin'ny fiainana politika. Manana zoana raha-maso ny fiainam-pirenena ahafahana manorina ny ho avy mamiratra. Mila fahavononana izany ary mila fahasahiana hirosoana any amin'ny fanovana. Matsiaro voatsipaka mivavam-po ireo olo-pirenena nifidy ireo solombavambahoaka tsy miankina izay nanao fanambarana omaly fa hiaraka amin'izao fitondrana izao indray. Tranga izay isany mahavitsy hatrany ny mpifidy malagasy ny teo anivony KMF Knoe ka tomboky sy ny samy andinika ny fanaovana fomba politika eto Madagasikara ny tsirairay fanadihadina. Famitahana kitsirony vahoaka ny fivadiana ireo solombavambahoaka nijoro tamin'ny tsy miankina tamin'ny fifidianana ka nanao fanambarana indray fa hiaraka amin'ny fitondrana rajoelina hoy ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena. Tranga izay isany mahatonga ny fidiana ny tahan'ny mpifidy hatrany. Aminay zany dia atao hoe miaraka amin'ny fitondrana ny fandikanay azy ataoko tonga dia cas extrême. Ho tonga zao ny fitondrana ametraka lalàna ohatra mikasika ny fanambadiany lahy sy ny vavy, lahy sy ny lahy na vavy sy ny vavy tonga ao. Dia raha izy hoe manao ny fitondrana dikan'izany tsisy fepetra zany dia anangatanana zany zareo. Zay zany raha izay lafin'izay zany miresaha. Zay ve le izy? Raha izay izy dia mipetraka le nitenenina tato amin'ny conférence de presse hoe tena famitahana tsotro zao ny olo-pirenena le izy. Ary izay fifamitahana izay toetra izay no mahatonga ny olo-pirenena zany tsy mefa mandeha mifidy tsony. Ary mampanahirana anay aty amin'ny raha lafin'ny fanabeazana amin'ny fifidianana satria ianao mampirisika ny olona io ara zao mbola tsy tonga akory ny fivoriana dia efa miteny hoe zay iaraka-riana nefa tamin'ny fifidianana nge teo le olona iranao fa tsy mifidiny olona fa le maha neutre anao mihitsy na tonga an'le olona zany maha indépendant anao na tonga le olona nifidy an'le izy. Zay zany mba faly erina hita hoe misy indépendant be dia be mba hanao équilibre an'ilay pouvoir. Raha ohatra ka azonay ny tiany nambara ka dikatsika amin'le hoe fanohanana tsisy fepetra zay zavatra rehetra dikan'izany assemblée dominée zany no ananatsika ka ninona ilatsaka avy any amin'ny avy any amin'ny exécutif zany dia anaiky zany reo olona reo écarté zany ilay mpifidy. Fanantenana hitondra fiovana no ny fidiana ny tsy miankina no ny fahitana ny tsy fahombiaza ny politika mpanjakana mijoro hoy ireo vahoaka nanaovana fanadihadiana andro any. Mahatsiaro toy ny valala voatango izay hoy ireo olo-pirenena ataovitaovana hitadiavan-tseza sy fahefana mandroana ny fahasahirana nalala nefa mianjady ankehitriny. Vadibadika ohatr'izay mihitsy le tsy mety manjary mandisy fanantenana an'le olona fidy zany. Raha olona ohatra hoe fidy ale araka amin'ny fitondrana ny olona dia efa tonga dia reny ny fidiana fa tsy fidy anao indépendant. Eritreretra ny anao zavatra zany eritreretin'ny olona anao zavatra zany le indépendant akoatra le efa mpanohatra mahazatra hoe misy zava-baovao mivoaka indray eo amin'ny assemblée nationale. Tsy azoko zany hoe maninona raha tonga dia niaraka tamin'ny Irmara dia voaloha no indépendant mamitaka olona nge zany tsisy ilana amin'ny madepute tsy tokony ho député akory zany mamitaka fotsiny. Matsaro zay diso fanantenana raha izany za moa tsy raha mifidy indépendant dia tena diso fanantenana tanteraka satria tsy zay ny eritrereto matoa zany misy le indépendant navelana anao ny indépendant dia tokony mijanona amin'ny indépendant azy izy tsisy ninona iova mihitsy indray eo zany. Mahazo majorité ihany le mpanohatra tsy manana tsy afaka miteny afaka miteny fa tsy manana hery mihitsy. Tsy matotra tena tsy matotra inona moa nanaovanao indépendant avy indray ianao hiaraka amin'ny fitondrana tsy manohatra amin'ny fitondrana fa le idéany mihitsy tsy tiako tsy matotra ratsiratsy ihany ny fiainantsika malagasy tsy mivoatra mihitsy za mihiny fa misy resaka malety ao tsy efa ohatr'izany foana ve io e manahirana be ny fiainantsika eto Madagasikara zany ny fandraisako anazy tsy hitantsony zay ho ale tsy hitanao hoe ohatrany hoe valala voatango zao ny gasy rehetra ohatrany hoe izy raha le tena azony etokisana amin'izao dia tsy haiko fa dia Andriamanitra angamba sisany ateherany izay ngamba nena fa io nge fitsapana an'le hoe atraiza ny fitiavany gasy an'le tanindrazany izay nena ny fandraisako anazy dia
anjaran'ny olona tsirairay zany mandinika hoe ahoana ny fiainany zanany eo arinao. Nilaza ny iaro sy hijeratra ny tombontsom-bahoaka sy ireo nifidy azy ireo solombavambahoaka na hiaraka ny fitondrana azy araka ny fanambarana omaly ihany saingy sarotra ny inona ny fahatanterahana izany raha ny fanadihadiana ihany eo anatrehany zava-misy ankehitriny sy ny politika mpanjakana izay tsy nahitana tombontsoan'ny vahoaka sy fampandrosoana tao anatin'izay 5 taona izay. Raha izay indray manko izy raha misy zavatra miseho avy any dia hitsangana zareo hiaro n'ilay mpifidy azy. Ka io zany no ataoko hoe angatana fanazavana amin'zareo ina marina le tena opposition satria ohatra ny sadasada zany le izy hoe sady miaro ny fitondrana anao no miaro ny tombontsoan'ny vahoaka nefa anao miteny hoe indépendant. Donc le hoe miaro ny fitondrana zany dikan'izany ange fa rava le maha indépendance raha ohatra ka zay no mipetraka fa zareo reny nantena itsika hoe hiaro ny tombotsoany ny daholo be ao anatiny. Ny contraire an'le hoe miaraka amin'ny fitondrana manko dia midika hoe hitsipaka ny mpanohitra. Dikan'izany hoe zany raha mba misy zavatra tolo-dalàna apetraky ny avy eo amin'ny fanoherana ka mety asoan'ny Madagasikara ve zany dia tonga dia hoe carrément ho toerina. Dia zay zavatra zay zany hoe verinay hoe anamafisanay le resanay foana hoe tena le système politique eto Madagasikara mihitsy mila amboarina amintsika miteny zao. Itsy mba tia tanteraka ny raharaha ary tsy ho hita eto Madagasikara mandritra ny 5 taona ny atao hoe séparation de pouvoir na ny fisaraha-pahefana izay efa isany mametraka olana goavana eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy ho hisy tolo-kevitra na tolo-dalàna ho azo edina hevitra intsony ihany koa eny amin'ny ivon'ny anteny meram-pirenena noho ny tsy fifandanjana goavana eo amin'ny isan'ny mpanohitra sy ny pomban'ny fitondrana. Fa manao antsoavo ny amin'ny amontsorana ny tsombavahoaka i Madagasikara lantao voangaindrano ny professeur Ralson Roger ity farany izay mbola netany mora amin'izao fotoana nefa manana ny immunité parlementaire azy amin'izao fotoana ny fisamborana sy fanodikodinana ny safidim-bahoaka izay ina hiafara amin'ny fipoahana ara-tsosialy mponina ny toerana raha ny fanazavana trano fitinokoloina. Mbola midoboka any an-tany mora amin'izao fotoana ny solombavambahoaka Mavitara Silvestre izay lany tamin'ny tsy miankina tao Vaingaindrano ity farany raha iverenany izay nosamborina tamin'ny raharaha efa tamin'ny 4 taona lasa rehefa tsy nanaiky fepetra amin'ny kandida vovonany Irmara tany an-toerana. Efa manana ny immunité parlementaire ity kandida novidian'ny vahoakan'ny Vaingaindrano ity ka tsy tokony hotazomina any am-ponja intsony hoy ny professeur Ralson Roger izay mpampianatra sy mpiara-miasa akaiky aminy. Ka izy iny lalina be izy iny satria fantatsika tsara fa fantaro tsara ny tovolahy iny fa mahay ny zazy iny ary matoa izy narain'ny banque mondiale dia fantany zany hoe mahoy satria efa nandro fianarana ambonimbony mihitsy izy ka mahagaga any izy io satria maninona ny aty amin'ny 4 sy 4 voakitiera le raharaha ary amandritra amin'le fotoana indrindra andehanany fifidianana solombavam-bahoaka. Nisy any aloha feo mandeha fa hoe tenena izy amatsa vola ny kandida ny fitondram-panjakana dia tsy nanaiky an'izay ngamba izy dia zay koa anisan'ny namelezana azy ka na izany zany aza nefa tokony ialana eto amin'ny firenentsika mihitsy ny fanenjehan'olona toy izao. Rehefa tokony enjehana izy dia tany amin'ny 20 sy 20 na raiky amin'ny 20 sy 20 izy dia efa nenjehana fa tsy rehefa tia amin'ny hoe hitanao izy fa hoe tsy manaraka ny hevitrao na hitanao izy fa hoe ho lasa lavitra le olona dia ka tsy miaraka amin'ny fikambanana misy anao dia enjehana tsy mety koa sangamba zany fa aloha olona anana safidiny malalaka mba ahafahana tsara zany ampandroso ny fata. Aina izay mety ho fihetsik'ireo mponina eny fotony indrindra ireo avy amin'ny Grand Sud manoloana ny tranga tahaka izao ireo safidin'ny vahoaka ireo izay inina ovaina tsotra izao tranga fanaovana herim-pamoretana izay tsy ny solombavambahoaka ny Vaingaindrano ihany no niaran'izany. Ataoko koa zay fanambara zao mba isian'ny filaminana eto amin'ny tanitsika eto amin'ny firenentsika satria mba tsary marary ny namana ny Grand Sud mikasika noatra hoe fitongilanana misy amin'ny tsy dia fijerena loatra ny maha-olombelona ny tovolahy iny. Zay ny antso ataoko dia itsindreko koa manarak'izay moa mikasika koa ny ramatoa Kristina Razanamahasoa
hitantsika moa re zahatra nitrango re tsy hidirako ny momba an'iny fa tiako tenena fotsy de asa tonoina fa ao anatin'ny fikambana bam reny ka Grand Sud zany ka sore anahirana orina kely eo aho na reo fitondram-panjakana ny tsy fijerena loatra n'izay famarinana tokony joro eto amin'ny tany sy ny tanindrazantsika izay ao anatin'ny fahasanana tanteraka firenentsika ny olona efa tena reraka rehefa tsy mataly tsony an'izao fahasarotam-piaina zao ka efa mety sanatria isotony aleoko maty le vahoaka ka mety anenenana rehefa orina ao. Mitoy ny raha matahora izay ataon'ny kandida manohitra ny jadona avy amin'ny fitondram-panjakana ity solombavambahoaka ny Vaingandrano ity izay efa nahazo ny tsindry amin'ny ela mialohan'ny fanatontosana fifidianana solombavambahoaka tsy aivina taorian'ny fametrahana ny antota taratasy filatsahan-kovidina no nosamborina ny solombavambahoaka Mahavitara Silvestre ity faran'izay efa tompona andraikitra teo anivon'ny banky iraisam-pirenena namafisin'ny profesora Ralson Roger Androany tokony hanohy ny asany amin'ny mahasolombavambahoaka lanim-bahoaka azy ary hiatrika ny fivoriana amin'ny 9 Jolay ho avy izao ny tenany. Misy antony manokana ny mahatonga ny fanjakana malagasy hiazakazaka amin'ny fanokafana mahasovoa ny Emiraty Arab Unis raha toa ka mbola maro ireo mahasovoa tsy voatendry amin'ny firenena hafa mpiara-miasa sy mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara hatramin'izay mbola mariky ny tsy fahaiza-mitantana avokoa izany ary ny vahiny no manjaka raha ny fanadihadiana natao. Kahiton Andriasilavo. Nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny didim-panjakana manangana sy manokatra ny mahasovoan'ny Republikan'i Madagasikara ny Emiraty Arab Unis. Fanampahan-kevitra izay manahitra ny maro satria maro ireo firenena mpiara-miasa sy mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara hatrizay tsy notendrena ny mahasoivo fa ity Arab Unis ity no hiazakazahana. Isan'izany ohatra ny ambasadintsika ao Washington, New York, représentant résident ny ONU, Afrique du Sud, Canada, Allemagne, Japon, Russie, Italie sy Angleterre ary ny maro hafa. Ekena raha ny fanazavana fa anjaran'ny filoham-pirenena no manendry ireo mahasoivo amin'ireo firenena ivelan'ny Madagasikara ary tsy izay sitrapony na izay olona tiany fa mila fankatoavana avy amin'ny firenena izay mandray ireo olona notendren'ireo saingy malasa saina ny fiazakazahan'ny fanjakana malagasy any amin'ny Emiraty Arab Unis. Misy antony manokana mahatonga ny fanjakana malagasy hiazakazaka hanokatra io mahasoivo ana toerana io ary mifandraika amin'ny zava-misy ainantsika ankehitriny vokatry ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny mpitondra. Mahakasika ny Emiraty manokana fotsiny zany tonga dia misintona ny saintsika hoe ny akamaroany ny aren'ny pirenena mba tsy ilazana fotsiny hoe ny volamena sy ny vatosoa sy ny resaka blanchiment dia saika tamin'ny faritra iny zany tamin'ny firenena iny no ahitantsika zany dia tonga isika zany dia mieritreritra fa anamora an'izay fanaovana an'izay trafika na dia hoe fa na ho legaliser zay zavatra zay fa lasa malalaka kokoa amin'izay fotoana zay ny fandehanany arem-pirenena mandeha makany ny tambiny zavatra rehetrarehetra koa nefa zay ataony mpitondra fanjakana amin'ny fifampirarana amin'ny mpitondra any dia mampieritreritra antsika ihany koa zany zavatra rehetrarehetra zany dia manoloana an'izany indrindra isika eto sarotiny amin'ny mamalagasy ny malagasy ny fanomezana vahana amin'ny vahiny fa indrindrandrindra hoe ny fandehana ny arem-pirenena amin'ireny toerana ireny ka enganye mba ho diso izahay raha ohatra ka tsy izay ny zavatra hitranga fa mba anaja ny tena hoe many souveraineté nationale zany hoe fiandriana-pirenena sy ny arem-pirenena tsy mandeha mibananaka be fotsiny ohatra an'izao zany hitantsika zany hoe na ny fanokafana n'le sidina fotsiny ary zavatra malasa saina daholo zany hoe maninona no any no mena vahana kokoa fa le Air Madagasikara zay efa mipotehana tanteraka dia lasa nitsipozipozy lasa ho Madagasikara Airlines dia tsy hitanao n'izay lohany sy ny fiafarany dia fantatritsika ny fahasairana tanteraka mikasika an'izany Madagasikara zany hoe tena ohatrany tsy firenena maleo tenitsika zany tsy manana akory na ny sidina nafatarana Madagasikara zany hoe Air Madagasikara zany ka fiertéan'ny Madagasikara hatramin'izay. Ny zava-misy misedra olana goavany eo amin'ny lafiny fifandraisana iraisam-pireneny Madagasikara amin'izao fotoana na amin'ny lafiny diplomasia na amin'ny lafiny findramam-bola na amin'ireo karazana fanampiana avy amin'ny mpiara-mombona antoka isan-tokony. Manampitrotraka io olana sedraina io ihany koa ny fangatahan'ny fanjakana malagasy ny anoloana ny mahasoivon'ny vondrona Eoropeanina farany teo izay efa misy akony goavana amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany. Vokatra izay
latsaka ambany ny fiandrianam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana ka ny firenena vahiny no manjaka eto amintsika. Ireo rehetra ireo izay vokatry ny tsy fahaiza mitantana ataony mpitondra hatrany eo amin'ny lafiny rehetra. Tontolon'ny fampianarana tarany fanombohan'ny fanadinana BEPC ny maraina teo ho an'ireo mpianatra sokajy A izay nisafidy ny taranja anglais vokatry ny fuite de sujet ny tranga tao Mahajanga. Tamin'ny 7 ora sasany maraina vao nanomboka ny fanadinana vokatry izany raha tokony nanomboka tamin'ny 8 ora sasany maraina izany tranga izay nampikorotana ny sain'ny mpianatra tany an-toerana. Anja Robert, Mahajanga. Adiny iray sasany taoriany ny fotoana tokony anombohan'ny fanadinana vao nanomboka ny taranja anglais ho an'ireo mpiadina sokajy A ny safidy io taranja io teto amin'ny foibe mpanadinana Filbert Tsiranana Mahajanga ny maraina teo. Raha ny loharanom-baovao dia noho ny fiparitany ny laza adina mialohan'ny fotoana no antony. Voatery nadika antanana tamin'ny solaitra be araka izany ny laza adina. Navoaka avokoa ireo mpianatra efa tao anatin'ny efitrano-mpanadinana izay vao nantsoina indray. Nisy fuite sujet zany nambarandreo fa tsy haiko zay to dia fa zay tao nipetraka ela be tao iny dia teny andren-danina mandeha miboaka jiabijiaby nambarandreo. Zay boko nijanona tany ela dia boko reny nanoratra sujet tamin'ny tableau ka zany mety nisy donc za sura hoe reny ny fuite sujet dia napodile sokatana tamin'ny tableau mitsy boko sujet vaovao. Tokony tamin'ny valo zay nanomboka dia nanomboka 9h nefa zay tena nanomboka 9h30 dia raha fa 12h. Zay mavita anglais. Dia boko teny indray hoe nivoaka le sujet dia nivoaka jiaby zay. Boko zay niverina tanaty sala dia nanao épreuve. Dia nivana le sujet dia natao tamin'ny tableau dia tsisy texte. Tamin'ireo foibe mpanadinana hafa kosa nanomboka ara-potoana ny fanadinana teo amin'ny taranja anglais na dia nadika tamin'ny tableau aza ny laza adina. Ny anglais nadika tamin'ny tableau fa tsy tamin'ny sujet satria nisy mifidy le sujet. Ka 8h jusqu'à 10h40. Re mandika amin'ny tableau dia zay avy dia manao valy fotsiny. Tsisy texte mihitsy ny sujet fa abdy question. Fa sira afaka. Eo ihany ny fanadinana BEPC iny hoy ireo mpiadina. Tsy azo lazaina sarotra, tsy azo lazaina mora. Sa ndraiky zany ohatra ny hitako hoe ohatrany hoe zavatra fanotretena foana zany dia tsy dia navozo tamin'ny SVT ohatra dia histoire géographie. Fa matière scientifique foana ndreo mampatahotra anaka. BEPC ta zany hitako ohatrany tsy dia sarotra izy fa le SVT sy gito jaune hitako tena sarotra tao. Afaka ndraiky zany. Ya. Mijanona trano any matory, mijery télé. Zany zavatra atao an-trano ao. Examen tarany tsy lazaina sarotra, tsy mora fa eo foana. Matematika. Ny andro valo BEPC dia mandeha vacances. Tokony hoe zany mba hoe mba afaka zany objectif amin'ity 2024 ty dia mba falifaly mamasipaka. Miisa 13 sy 740 ny mpianatra sokajy A ho an'ny farim-piadidim-pampianarana Mahajanga voalohany. Raha toa ka nisy fikorotanana ny taranja anglais tamin'ity BEPC 420 sy 20 ity dia nizora tamin'ny mpilaminana kosa ny taranja allemand sy ny espagnol teto Mahajanga. Tapitra iny ny fanadinana ao arian'ny 7 andro na 10 andro araky ny loharanom-baovao no ivoaka iny valim-panadinana BEPC iny ho an'ny faritra Boiny. Fanahemitra tamin'ny 7 ora sy 17 minitra ihany koa ny fidiran'ireo mpiadina ho an'ny fanadinana BEPC tao Antsirabe androany. Raha loharanom-baovao azo nisy fuite de sujet tao an-toerana ka voatery navoaka ivelan'ny efitrano ireo mpiadina ary nadika tamin'ny solaitra be ny laza adina fiandry. Ora 2 mahery teo taorian'izay vao nanomboka tanteraka ireo mpiadina. Malohany nanano sarotra tamin'ireo mpiadina ny fandikana ny laza adina teny amin'ny solaitra be raha ny fanadihadiana natao Antsirabe. Anisan'ireo faritra voakasika ny resaka fuite sujet ny fiparitana laza adina tamin'ny fanatanterahana ny fanadina-mpanjakana BEPC ho an'ny taranja anglais ihany koa ny teto amin'ny faritra Vakinankaratra tamin'ity androany ity. Raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety tamin'ireo foibe mpanadinana teto Antsirabe dia tokony tamin'ny 7 ora sasany maraina ny fidirana mahazatra izay fidiran'ireo mpiadina ao anatin'ny salle hiatrika ny fanadinana
tamin'ity androany ity anefa dia navoaka ny salina indray ireo mpiadina tamin'ny fotoana io. Antony noho ny fiparitany laza adina izay hita teny amin'ny tambazotra serasera Facebook raha ny fanazavana ireo mpiadina ka voaterina dika teny amin'ny solaitra be ny laza adina fiandry ary tamin'ny 7 sy 17 minitra vao tena nanomboka tanteraka ny fanadinana. Tamin'ny fito sasany izay niditra dia nanao appel dia niandry sujet dia aveo nisy rangazy ny teny dia hoe aza mikirapako izy fa mbola misy zavatra alamina kely momba ny sujet dia aveo mivoaka daholo izay dia niandry teo an-tokotany dia hoe adika ny sujet adika amin'ny tableau dia aveo izay niditra dia nanomboka amin'izay ilay izy. Tamin'ny fievany teo nga maniditra fa nisy tinety kely le sujet nisy nahita tamin'ny tany amin'ny Facebook tany dia miparitaka dia nankizy sasany le nalala aby nadika teny amin'ny tableau ny sujet satria nisy nahita le izy dia tsy mety tsony naverina nadika teny amin'ny tableau naverina aby loha mpianatra taty avelany taty miandry azy voadika tao anatin'ny tao dia rehefa vita dika dia nahiditra amin'izay fa nihiditra ny sasasasany dia sasany vonanao appel tety dia aveo navoaka aby. Somary taraikiraiky kely satria ohatry nisy problème hono dia somary taraikiraiky kely androany. Raha ny fahinoko anazy aloha dia hoe nisy fitana sujet dia novana ny sujet dia nadika tamin'ny tableau dia somary taraikiraiky kely izay vao niditra. Maro tamin'ireo mpiadina izay niatrika ity fanadinam-panjakana BEPC ity no sahirana teo amin'ny fiatrehana izany indrindra fa ilay laza adina fiandry izay dika teny amin'ny solaitra be raha ny fanadihadiana trano. Tena hafa mihitsy le sujet tsisy texte le izy avava be na manao azy ary nanahirana zao le tany amin'ny voalohany reny tsisy texte le izy nefa antanina synonyme fanatenana mihitsy moa fa somary mora ihany le izy fa voalohany sy faharoa ihany somary sarotsarotra kely fa tsisy le texte le izy nanahirana 9h45 nanomboka le izy 12h15 vita. Le anglais farany teo somary nisy nanahirana kely satria na ny lera fidirana aza lasa nembotra nisy fuite de sujet na ny examen natao ara tsisy texte fa ny to dia nadika teny amin'ny tableau daholo fotsiny le izy ia somary sahirana kely sady somary nanabati moral kely le izy tamin'iny nefa sady efa fara le izy. Maro ireo fipetrany raisiny avy eo anivony ministera hoy ny talepatra fanabeazam-pirenena aty atoerana manoloan'izao trangana ambana nafitona sujet zao ka nisan'ny paikadina petraka ny firosoana tamin'ny laza adina fiandry izay nadika teny amin'ny solaitra be. Aleo alefa ny laza adina fiandry dia nindroso tamin'ny fanatanterahana an'izay zany tsika teto avakina karatra mifandrindra amin'ny eny amin'ny national. Mazava ho azy nisy fiamorana kely satria nitetika mampaika amin'ny tanterahana moa zany dia nadika teny amin'ny tableau le izy mba isoroana izay hoe mety ho fuite zay satria ao anatin'izay atao hoe tentative de fuite izay daholo le izy dia mailo zany tsika dia misitana amin'ny tableau. Nisy ny fiamorana kely teo amin'ny fidirana sy ny fivoahana. Tokony ilamina tsara zany ray aman-dreny satria tanteraka tsaka sy andava ny fanadinana antsika BEPC 2024 voaka tsaka sy andavany ihany koa io. Ny correction moa zany manomboka androany amin'ny ankapobeny manerana ny faritra vakina karatra miroso mifampidirana anaty solosaina antsika manomboka alatsinainy dia ezahana zany ho tafavoaka sabotsy na lahady faravatara ny voka-panadinana antsika. Araka izany dia efa ndroso tamin'ny fitsarana ireo taratasy-panadinana androany alakamisy fa 4 amin'ny volana jolay 2024 ny avita ao nivon'ny fitalevam-patra ny fanabeazam-pirenena aty atoerana ary afaka 2 herinandro no hovinanina hivoaka ny valim-panadinana. Lafim-baovao hafa kosa indray tapitra ihany ny fotoam-piasan'ny solombavambahoaka voafidy ny taona 2022 fa mbola tsy nisy na dosie iray aza niala teny amin'ny anteny miram-pirenena ka notsarainy fitsarana avo na ny haute cour de justice tsy nampidirina tao anatin'ny volavola mpandaharam-potoan'ny anteny miram-pirenena tamin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny taona 2022 sy tamin'ity taona ity ny fandaniana ireo dosie izay alefa eny amin'ny fitsarana avo ireo fanadihadiana mikasika izay hoetiny Nelarana Ny teny amin'ny anteny miram-pirenena no isan'ny sakana tsy nitsarana ireo olona mambotry firenena. Antony tampitra ihany ny fiam-pitompiasana ireo solombavambahoaka voafidy ny taona 2022 fa tsy mbola misy na dosie iray aza niala teny amin'ny anteny miram-pirenena no tsarany nisy fitsarana avo na ny haute cour de justice. Tsy nampidirina tao anatin'ny nisy volavola mpandaharam-potoana ny anteny miram-pirenena tamin'ny nisy fivoriana ara-potoana faharoa ny taona 2022 sy ny fivoriana ara-potoana tamin'ny ity taona ity ny fandiniana ireo dosie alefa any amin'ny fitsarana avo. Ny taona 2022 nanapa-kevitra nisy conférence des présidents fa tsy ho ampidirina ao anatin'ny volavola mpandaharam-potoana ny anteny miram-pirenena tamin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny fandiniana ireo dosie alefa any amin'ny fitsarana avo ireo antony hialana amin'ny nisy akorotana. Famotehana firenena ny zavatra toy izany hoy ireo hampamakafaka politika ary ataotry ny hotsarana ihany koa ny an'ireo solombavambahoaka.
Palahitako aloha salama zany satria ny harem-pirenena nge nisy tately afadrakotra be da be ary ny tadidio fa ny haute cour de justice moa dia natao hitsara an'ireo olona nitondra fanjakana hita hoe voaheloka. Raha misy ny zavatra isaorana aloha fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao nametraka ny zavatra io satria matetika moa sarotra be ho an'le rafitra ny mahazo ny rythme de croisière. Eo ihany koa le fahatahorana satria ireo solombavambahoaka ireo hoe betsaka no tsy manaraka ny fenitra solombavambahoaka azy ary manana roatra mihitsy ara manao abus eo amin'ny fiarahamonina. Zay zavatra zay no mahatonga anazy tsy vonona mihitsy ametraka an'le hoe anenjika satria tadidio fa mety ho torony koa no voenjika rehefa kelikely zavatra hitantsika zany tamin'ny mpitondra ny filohan'ny Assemblée nationale zany lasa mifampitory tany amin'ny resaka resaka fifidanana reny. Efa nisy hatrany ny fitarainana izay nataon'ireo fa commission de mise en accusation sy ny aiain'izy ireo amin'ny hia tsy fitoviany ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena saingy hia tsy nisy nieno. Nambaran'ireo foampamakafaka politika fa tsy hia manana finiavana iazy amin'ny kolokolo mihitsy izao fitondrana izao. Ao anatina firenena io moa resahana foana hoe tolérance zéro hoe tokony tsisy mihitsy satria matoa ny firenentsika mbola ao anatina firenena faran'izay mantra dia tsy fananana an'le éthique sy ny fanajana ny rafitra misy fa isan'ny tsara ny fisian'ny haute cour de justice mba hahafahana ary mila manasazy mafy mihitsy ireo ho an'izay tratra io na solombavambahoaka io na ministre io na filoham-pirenena teo aloha io mba hahafahana mitsara an'ireny olona ireny tsy tantandalana ny Madagasikara ary ny fampandrosoana voalohany indrindra dia tsy maintsy miainga amin'izay fanarahan-dalàna zay dia mampalahelo le izy fa kanefa tsy maintsy miandry an'izay rythme de croisière zay ary manatentsika fa ireo solombavambahoaka amin'izao fotoana izao mba afaka tsara anasazy an'ireo teo aloha mba hoanatra ho an'ireo solombavambahoaka teo arina. Ivina ny taona 2024 no tafapetraka ny hia fitsarana avo aka ny commission de mise en accusation eny anivon'ny antenne mera-pirenena no manao ny fanadihadiana n'ireo antota taratasy n'ireo olona mitana na ny tana andraikitra ambony teto amin'ny firenena nanao kolikoly na fanodikotonam-bola ka mandritra ny hia fivoriana ara-potoana no fa anaovana izany. Aorin'izay no manapaka ny hia eo anivon'ny hia fivoriana raha toka alefa eny amin'ny hia fitsarana avo ny rarà. Nandritra izay tsy nisy tafiditra tao anatin'ny volavolam-pandaharam-potoana ny antenne mera-pirenena ny fandiniana ireo antota taratasy ireo. Dia ilafy vaovao iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina miseto ao anatin'ny doka fohy. Ndawary. La Sandrine Paul Lalao Manasadala Telma Coupe de Madagascar 2024 Niala Kamis efatra Julay efatra amby sy roa arivo ao amin'ny stade Elgeco Plus izy amin'ireo ekipa no hiatrika ny dingana famaranana amin'ny alahady 7 Julay izao Elgeco Plus ifandonany Inet FC Rouge CFFA Andoharany Foot ifandonany Disciple FC ary mivantana amin'ny pejy Telma Madagascar FMF sy Sport 261 ny lalao ndao io fanotriny ndao io rakoraka. Fandaharana vaovao be tena miavaka atao amin'ny Canal Plus ary manomboka ny 5 Jona zao ao amin'ny Canal Événement Canal 19 ny fandaharana Secret Story natokana ho antsika ty Afrika aza miandry lintsony ary ny 30 amin'ny 7 Jolay 30 andro be zao amin'ny To Canal Plus no azonao rehefa manao réabonnement amin'ny formule misy anao ahafanao misitraka ireo fandaharana rehetra ireo e.
Merina ny araba trano tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao efa voamarina rataratasy ara-pitsarana fa ny fiangonana katolika madiodio ny tany izay antsoina hoe manakasina Troa eny Avaradrano ho ny tompony andraikitry ny fiangonana katolika niaraka tamin'ny mpisolo vava androany raha nampahafantatra izany io tany io izay ifandrohitan'ny olon-tsotra amin'izao fotoana sy misy manangana foto-drafitrasan-kely fa ihany koa mbola misy manao fizarana karatany tsy ara-dalàna ihany koa fa nadiadiana mikasika izay hoentiny Ilariana Soloniaina. Tany fiangonana katolika manodidina ny 9 hektara eny Avaradrano no misy mibodo sy mbola misy mivarotra amin'izao fotoana nefa nisy aza ny fampahafantarana mahakasika ny didim-pitsarana sy ny pirofo fa azy ireo ny tany. Efatra ny amin'ny taona 2024 no namoaka ny didy mahakasika io ny fitsarana saingy misy fikambanana sy rafitra misahana ny fananantany mivoy fa tany mpanjakana io tany io ka azo alaina raha ny fanazavana. Reo izay raharaha rehetrarehetra nisy teo amin'ny fitsarana tamin'ny ambaratonga rehetra ny fandimby ka ny voan'ny didim-pitsarana izay ho tany isaiko aminareo manaraka eto. Ny tsara ho marina aloha zany dia tsy azo edikevitra intsony fa efa voamarina fa ny Eglizy katolika ny tany araka ny taratasy izay efa navoaka sy namarinina teo. Nisy zany tao anatin'izay rehetrarehetra zay araka ny matompo tany azy moa ny archidiocèse dia napiditra gaga satria nisy ireo olona maromaro izay ataontsika hoe mibodo an'ilay tany izay efa fantatra fa manatompo miditra keriny raha zay ny tena azontsika hamezana azy dia voatery ataoko mihitsy hoe voatery tsy maintsy ny roso anatin'ny fangatahana tena anivon'ny fitsarana ny archidiocèse zany nanao fandroahana satria rehefa ny fampiresahana tsotra le olona reo tsy nety ary mamoron-dainga raha zay nazo ilazana azy angambany. Dia voatery ny archidiocèse n'Antananarivo napiditra fangatahana teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo fangatahana inona moa le fangatahana tamin'izay fotoana izay dia hoe mandidy ny analana reo le olona miditra keriny sy mibodiny tany zany ary mangataka ihany koa fandravana an'ireo izay fanorenana tsy ara-dalàna sy ireo voly rehetrarehetra izay mety mipetraka teo. Manodidina ny 19 eo ny tokantrano efa miorina eo amin'ity tany ity raha ny tatra ihany. Efa mazava nefa ny voalazan'ny fitsarana ho ny anivon'ny fiangonana katolika ka tomponantoka amin'ny mety ho vokatry ny fivarotana sy fisolokiana samihafa ireo minimanao izany. Le olona na efa mahafantatra ny lalàna sy izay mivoaka rehetra sy izay efa fanapahan-kevitra teo aloha aza dia niny tsy fantatra ireny dia misy foana zany tokony olona zay tsy mipetraka eo amin'ny toeran'io kory fa olona avy any amin'ny toerana samihafa manodidina Antananarivo renivohitra no mibody mandrisika olona dia ohatrany hoe gardien zany ny alefany eny. Dia mihaino eny fotsiny izy fa mbola mandefa foto-drafitrasa foana mbola misy olona samy mizara karatany aman'olona hafa zany hoe mivarotra le tany aman'olona hafa indray dia akankaratany le olona nefa zay zavatra tsy mazava akory. Dia ny atahoranay zany hoe ireo olondreo rehefa aveo rehefa ho alainay ny tany sy ny sisa so dia hitorenay indray hoe zay mangalatra dia zay ny ampahafantaranay betsaka kokoa anareo zany fa ny antony itenenana eto dia hierovana mahadidio hoe tena andiocèse io tany io tsisy alatra tsisy nininona ka zay mbola minimanao an'ilay izy hoe mivarotra na mamitaka olona hafa any dia tompona andraikitra izy amin'izay mety ho vokany ao ariana. Araka nefa voalaza trany mangataka ny alany ireo tsy tompony tany ny fiangonana katolika tsy maintsy iroso amin'ny fandravana ireo foto-drafitrasa eo ambonin'ny tany ihany koa izy ireo araka ny fahafahany efa azo avy amin'ny fitsarana. Karazana zava-mananaina ina olona tamingana amin'ireo arenan-dranomasina malagasy raha tsy andraisana fepetra manokana ny makamba. Ny makamba naondra ny Madagasikara ny taona 2022 izay efa natratratra any amin'ny 5,000 sy 3,000 taona raha natratratra any amin'ny 1,7 miliara ariary izany ny volana ondrana tamin'izany ahafana miaro ireo makamba ireo araka izany notontosaina androany ny atrikasa biodev izay vatsiny AFD vola ny arahany VVF sy ny ministera tokony andraikitra fanampanazavana. Fanomboana ny tetikasa biodev 2030 izay tetikasa ampifandraisana ny fikajiana ny zavaboary sy ny fampandrosoana maharitra sy lovain-jafy dia mifantoka betsaka kokoa amin'ny fampidirana ny fikajiana ny zavaboary ao anatin'ny
fomba fanatanterahana sy fiasana ao anatin'ny sehatry ny jono makamba dia io tetikaso io zany iarahana ny WWF sy ny ministera ny jony sy ny arena ny tekarena manga sy ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy tanterahana miaraka amin'ny sehatra ao anatin'ny jono makamba. Efa maro ankehitriny ireo vehivavy tanora malagasy miditra amin'ny tontolon'ny fandrarana eto amintsika hony avy eo anivon'ny entreprendre féminin de l'océan Indien. Mila tosika sy fanampiana amin'ny lafiny rehetra izy ireny izay mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny ari-karena faobe eto Madagasikara. Fanadidina hoetiny Gaëtan Andriatsilavo. Efa maro ny tanora na lahy na vavy miditra amin'ny sehatra ny fandaharahana amin'izao fotoana na eo aza ireo olana maro tsy maintsy fisedraina amin'izay sehatra misy azy ireo tsirairay avy izay. Na izany, zava-dehibe ny fahaizana miatrika ireo olana sedrainy ireo ary zava-dehibe ihany koa ny fifanomezan-tanana sy ny fifampizarana hoy ny eo anivon'ny FOI na ny entreprendre féminin de l'océan Indien. Maro moa ny olana fa izay le hoe tsy maintsy miezaka foana ianao zany anatratra ny tanjona mahasehatra maromaro ny mpikambanao anatin'ny FOI eo ny olana eo amin'ny mpandraraha ohatra hoe misehatra amin'ny lafiny asa tanana dia eo ihany koa ny misehatra anatin'ny service sy ny tourisme dia misy ihany koa ny agroalimentaire ny tena olana sedraina zany dia indrindra eo amin'ny tsy fampin'ny serasera sy ny fanohanana amin'ny akampobeany raha ohatra ka te hoe anondrana zao ianao na eo amin'ny lafiny matière première ihany koa dia misy foana ny olana zay sedrain'ny mpandraraha amin'ny resaka réglementation dia any zany mba ilaina hoe hifondrona ny mpandraraha mba ahafahana miara-mijery ny famahana an'izay olana izay. Androany nisy ny fanaovana sy ny fiaraha-miasa teo amin'ny FOI sy ny gazety mifantoka manokana amin'ny vehivavy. Fiaraha-miasa efa nisy hatrizay saingy no avaozina sy no hatsaraina bebe kokoa anomezana tosika ireo mpandraharaha vehivavy indrindra ireo vao miditra eo amin'ny sehatry ny fandraharahana. Dia manampy ny vehivavy hiasa aloha fa indrindra anome tanana ho an'ireo vehivavy mpandraharaha dia izay no tena hoe anton'izao fiaraha-miasa izao dia mandritra ny roa taona ty fiaraha-miasa sy ny avin'androany ity dia izy ny fanohanana an'ireo vehivavy mpandraharaha ao anatin'ny FOI eto Analamanga moa zany dia izy ny ao anatin'ilay fanohanana dia izy ny hoe fanomezana sehatra an'ireo vehivavy mpikambana ao anatin'ny FOI ireo. Isan'ny sehatra iray mahasarika ny vehivavy malagasy ny tontolon'ny fandraharahana. Amin'ny ankapobeny nefa tsy mbola tafiditra ao anatin'ny kolontsainan'ny lehilahy malagasy ny hanohana ny vatany ahafahany mandroso amin'izany. Ireo mpandraharaha vehivavy malagasy izay tsy ahivina hatrany fa isan'ireo mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny ari-karena faobe eto Madagasikara ihany koa. Misy fiantraikany goavana amin'ny fiainam-pona ao avaratry ny nosy ny fahatapahan'ny lalana ao amin'ny pont Mavavy eo amin'ny ity pont ity izay efa nametrahana déviation saingy mbola mampanahy ireo mponina sy ireo mpampiasa lalana hatrany amin'izao fotoana. Fanadihadiana hoentin'ny Stanio Bezar, Kolo Antsiranana. Efa mbolana maromaro zay no ny ainan'ny vahoaka aty amin'ny tapana avaratra nosy tao anatin'ny fijaliana no ny fahatapahan'ny lalana tetezana Ifasy sy Mahavavy izay mampitohy ny distrika 5 amin'ny faritra Dianama. Araka ny fanadihadiana natao dia nahatsapa fa nitokamonina ny vahoaka ny Antsiranana indrindra ireo mpandraharaha, mpanafatrentana sy kooperativa an-toerana satria nanano sarotra ny asa izay atao noho ny fiakaran'ny vidin-javatra amin'ny lafiny rehetra hoy ny fanazavana. Nisy fiantraikany tamin'ny kooperativa le izy dia nisy fiantraikany tamin'ny mpandeha ihany koa satria sahirana le olona lasa mitombo ny frais satria tsy maintsy na ny entana na ny olona dia tsy maintsy mandoha frais amin'le lakana. Indraindray entre ny Ambilobe sy Ifasy mbola misy taxi brosy eo anelanelany ao andoavana frais dia tena misy fiantraikany amin'le mpandeha zany le izy. Dia nisy fiantraikany tanty amin'ny kooperativa koa satria vitsy le olona mandeha. Tegna nampijaly zahay vahoaka surtout zegny amin'izay mpandraharaha ny fahatapahany lalagna igny satria nagnino entana farinay boaka Antananarivo boaka amin'ny pôle ino Port Gamaneri
tsy tafitsakambadika ety ke mbola voatery magnefa vedette tokoa lasa mitombo koa zegny le charge en frais am'izay fandrarahagna zay. Ny talata faharoa jolay no nanomboka ny sokatra ny fivilian-dalana Vonjimaika ahafahan'ny fiara mivezivezy anatin'ny fotoana fohy manomboka amin'ny 9:00 ka hatramin'ny 5:00 maraina izay mbola mametraka ayay ho iatrany ny fanazavana fa tsy haharitra raha toka tonga ny fahavaratra. Mbola miaya zay amle hoe sendra mbola izy fatapahany ary rehefa tonga amin'ny fahavaratra satria resaka déviation ihany mantsy le izy ao. De mana mafy zay hoe mbola ho tapaka indray eo amin'ny fahavaratra. Zay ny aianay. Miantso ny fitondram-panjakana ny mpampiasa lalana mba hanao fanamboarana maharitra fa tsy petatoko araka izao misy izao. Io provisoire io hitantsika fa avely malegny izy io fa mihoatra déviation de rano ke ningatahany vahoaka zegny mba amboarigny malakilaky fitohizan'ny pont mavavy io ndreky agny ifasy. Izy koa tsy zegny mbola mipody ndraiky amin'ny fasahiragnanay zegny zay agnefa frais supplémentaire amin'ny fampitsakagna hentagna sy ny fitsakany vahoaka amin'ny fampiasagna io RN6 io. Anisan'ny sakana tsy mampandroso ny sehatra ara-pizahantany ato amin'ny faritra Dianany tsy fisian'ny sidina anabakabaka mampitohy ny Nosbe Elville sy ny renivohitra ny faritra Diana ka anaovan'ireo hotely mpisera dia antso avo amin'ny fitondram-panjakana. Ny tokony ary ny takiny alan'ny mpitantana ny coopérative ireo mpamily sy mpamily mpanampy eo anivon'ny zotra 015 izay mampitohy ny 67 hectares amin'ny mandro 16 maloatra ny vola takiny coopérative sy sazy miatra ho izy ireo ary misy ihany koa ny fanavakavahana anatin'izay fanadidina. Fagnatam-pitambana rehetra anatin'ny zotra vola vita 015 ho atao R9 ny participation ny visite de conformité angalana vola Rayala sy ray hetsy ariary tsy ekena ekena sa tsy ekena ekena sa tsy ekena manaraka ny autorisation spéciale 4 ariary isaky ny ray andro dia tsy mety aminay ekena sa tsy ekena ekena sa tsy ekena manaraka izany tompoko fanambanina ny mpiasa eto anivon'ny zotra 015 ny teny ratsy sy ny opamazo ny mpiasa ekena sa tsy ekena marina zany sa tsy marina manopo izy Manupavararaka nataon'le président. Ento manaraka. Okzay. Andiny manaraka. Ny mpamily sy ny mpanampy azy dia roasina amin'ny asany amin'ny zavatra tsy misy antony. Ny fisindrafitra mazava anatin'ny fikambanana. Noho izany rehetra izany dia mangataka izay mpikambana rehetra fialan'ny filohan'ny zotra sy izay manaraka azy mba hisolo vaovao. Farak izay aingana na Vonjimaika ny mpikambana rehetra 015 dia miara-manaiky izany rehetra izany. Marina sa tsy marina? Marina! Miala sa tsy miala? Miala! Araka izany, tsy ekenina ny fitakina vola diso tafahoatra ataon'ny coopérative hoy ireto mpitatitra amin'ny zotra 015 mampitohy ny 67 hectares sy mandro seza izay nanao fitokonana ireto. Takina ihany koa izy ireo ny anoloana ny mpitantana izay manao tsinotsinona ny mpiasa. Ankoatr'izay, misy ny fanavakavahana amin'ny fampiarana ny isazy. Vola takina zany tsy mety mihitsy Nen'olona participation zany farafahalafony dia 5,000. Nenay aty efa 2 alina. Zay ny tena zava-zatsy tsy mety aminay zany. Isaky isan'andro ianao tômôbila mandeha première lazaina fa mandeha mafy miakazakadalana mandosa azy 10 alina 7 alina. Very daholo ny olona takina an'izao satria ny azy rehetra zao miasa eo, ny anazy eo amin'ny enina eo miasa eo. Eo aminazy eo miasa eo fa ny anazy koa moa ny chauffeur manao dijadina dia manao izay tiany afaka mihodina andalana manao izay tiany atao. Zay rehetra miantso torety izy tonga dia manitsy midina any ambany nefa ny tokony mba asiana le fanajana sy fanara-dalàna zany amin'le izy. Zay le izy. Ianao zany zao ohatra hoe vao mihodina andalana zao zay ohatra eny Ampefolo eny. Dia tonga dia efa misy miantso ao mandoa 10 alina zay tonga dia eo tsy mba misy arrangement hoe afaka herinandro ty 10 alina ty alohanareo na ohatra zava tonga dia eo ihany ny volana aloha. Manamafy ireto mpamily sy mpamily mpanampy ireto fa tsy hanohy ny asa raha tsy misy vahaolana azo tsapahitanana aroso azy ireo indrindra ny fampitoviana lenta ny samy eo anivon'ny coopérative. Izay dia mifoha amin'ny 3 maraina mamondo ny asanay volanay nefa rehefa misy ny endrikendrika ao anatin'ny ala seconde dia vola 10 alina. Tsisy resaka manana batsy ianao zao fa vasibasika io batsy io dia vasazy sady alainy ny batsy iny ny voasazy ianao izy no mandroaka amin'ny mpiasa atao anatin'ny coopérative fa tsy ny patron
patron tonga dia tsindriny domineny dia mijanona ny tobilin'ny patron dia mangataka manao antso avy zay mba ho jerena akaiky ty fa zay efa andefa taratasy ambara tongany dia mba tsy ho veromonka zany ny taratasy ataonay fa mba isy ny vokany valy mahafapo tsy aivina manodidina ny 7 ny fiara-miasa amin'ity zotra 015 67 hektara mandroseza ity taoriany hetsika nataon'ireo mpamily sy mpamily mpanampy ireto ny roso avy hatrany tamin'ny fampidiniana ny solotenan'ireo mpitaky sy ny mpitantana ny kooperativa tanjona amin'izany raha ny fanazavana ny amalina ny etahitan'ireo mpiasa sy hanomezana fahafapo ireo mpanjifa amin'ny asa atao ho fanomezana endrika ny komuna ambonivohitra Mananjary sy ho famahana ny olana ny vahoaka ao an-toerana lalana amin'ny 7 kilometatra sy 300 no asy-panamboarana araka nambarany fiadidian'ny tanàna vokatry ny fiamasa amin'ny tetikasa pic 3 anomboka tsy ho ela ny asa raha ny fanazavana ary isy ny lamina eo amin'ny fifamoivoizana izay anentanana sady ny vahoaka ny Mananjary anaraka fandaminany fanampanazavana zay tetikasa vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola amin'ny alalan'ny tetikasa pic fahatelo ka dia izay no ampahafantarina ny vahoaka rehetra eto atapy-tanànan'ny Mananjary satria dia nampitaraina sy navelona ataka ho antsika eto Mananjary ny faratsiny lalana izay taona maro ampolo taonany maro tsy nisy fanatsarana sy fanamboarana ka dia tonga ny fotoana afahana manatanteraka amin'izay asa zay ary anomboka tsy ho ela ny fanamboarana ny sary hosodokatranony mahazatra ny maro rehefa misy hetsika fampiratiana iray hiavaka ny fampiratiana izay atao amin'ny AFT Andavamamba amin'ity andiany manaraka ity satria dia ny ary plastika indray no isany asongadina mandritra izany ny larana efson saika misy atrany ny fampiratiana ny sanganasan'ireo tanora mpanankanto malagasy eny amin'ny AFT Andavamamba isan'ny mampiavaka ny fampiratiana ireo sary hosodoko amin'ny ity volana ity ny fanomezana lanja ny art plastique ty fampiratiana ataonay ity dia fampisehoana sy fampisehoana zany ny fahaizan'ireo tanora eo sy ny vokatra azo moa zany taorian'ilay formation izay natao satria ny tanana moa zany dia ampvelatra ny atao hoe art plastique ny art plastique moa zany dia misy ny ao ny hosodoko moa zany dia misy ao sary dia misy koa ao ny sary sokitra dia misy moa zany maquette modelage art plastique zany dia hafa noho ny mahazatra antsika le hitareny hoe peinture sy dessin foana rehefa exposition fa hitantsika amin'ity fampiratiana ity zany hoe misy sculpture sy maquette izay ataon'ireo tanora ihany koa ny hetsika tahaka izao no ahafahan'ireo fampanakanto mivelatra sy mizara ny traike farany fanazavana ka zava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny fampiratiana tahaka izao misy ihany koa fa ny tosika omena ireo mpanakanto ahafahana mivelatra ity hetsika ray ity hoe tantara fohy koa dia fanomezana lanjany an'ireo mpanao sary moa zany illustrateur satria koa zany zay mitindray mitoraka ity dia iara-iasa amin'ny maison d'édition afahana mametraka ny réseau des artistes moa zany hoe mampiseho hoe misy ireo ankizy mana-talenta afaka mampivelatra ny resaka boky malagasy koa satria zay zany tanjonay hoe mba anatsarana an'ireo sary sy ireo rendrik'ireo boky malagasy ireo moa zany dia zay ny tena irahanay miasa amin'ity dia tsara fantatra kokoa moa zany fa mandritra n'ity activité ity moa zany izay manomboka amin'ny androany 3 jolay hatramin'ny 3 jolay dia misy ireo activité sy afaka andraisantsika anjara maimaim-poana moa zany aty amin'ny AFT ihany hatramin'ny volana jolay ny fampiratiana eny amin'ny AFT Andavamamba izay misokatra amin'ny olona rehetra eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray no tanterana androany fifidianana solombavambahoaka tao Royaume-Uni raha nivalin'ny sondage iroso makany amin'ny fanovana ny vahoaka Britanika tsy vidintsony ny parti conservateur izay teo amin'ny fitondrana nandritra ny 14 taona nandritra izay 14 taona izay tsy nitsatra niakatra ny vidim-piainana indrindra ny sara ny herinaratra tany an-toerana ka izao ialan'ny safidim-bahoaka izao ny parti travailliste avy amin'ny fanoherana araka izany no androbaka ny fandresena amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity araka ny valin'ny sondage hatrany ary mety azo ny majorité absolue any an-toerana izay mahazo ny Antsasamanila miampy ny vato iray amin'ireo toerana misy 50 sy 900 no andrafitra indray
ny eo endriky ny gouvernemanta britannika dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampalaavaovao an'ity anay ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko. Fety manitra be hatramin'ny 5 jolay, fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magasin Batimax rehetra. Démarre tard à 110 isanjato. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.